Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL. Ity live ity dia ho avatana manokana ho amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika ary ny ministera ny sport ihany koa sy ny jeunesse. Averiko ity live ity dia avatana manokana ho an'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique ary ny ministère de la jeunesse. Araky ny fantatrareo zahay groupe de la gardien de la révolution dia sarotiny amin'ny atao hoe souveraineté nationale na ny fiandriana pirenena, ny hambom-pirenena koa zany ao anatin'izany. Ka misy tanora reto rearea ny firenetsika izay ao anatin'ny sehatry ny fikarohana scientifique miantso anay. Mifampiresaka zahay satria tamin'ny alalan'ny fikambanana ny STEM for Good Madagascar ny faritra Matsatra ambony no niantso manokana dia za moa namaly azy en tant que solitenan'ny gardien de la révolution fa solliciter reto zanatsika malagasy 13 mianadahy handray anjara amina compétition internationale izay atao amin'ny Inde. Zany hoe zareo zany anisany voafantina, voafidy hanao ny compétition nationale amin'ny resaka robotique. Za tadidinareo efa nisy fotoana nazahoantsika amboara ambony avitoerana tamin'izany fotoana zany ka eto zany dia ity indray le izy. Zany hoe zavaina kely aminareo le izy ny STEM for Good Madagascar no sollicité lay fikambanana lay organisme atao hoe Techfest, festival de technologie izy io izay misy foana isa-taona en Inde ao amin'ny Université of Tuti Mumbai. Ka anisany voatsonga ao anatin'izany ny zanatsika tena manampahaizana ny gasy ary reharehantsika zany. Dia voalaza fa ny champion sy ny vice champion no mandeha any Inde mamonjy ny compétition internationale. Tafiditra zany zanatsika malagasy avy ao Fianaratsoa. Rehefa makany dia miato tena ny ankizy saingy, tsy atao hoe saingy fa isaorana ny STEM for Good Madagascar niady ho an'ireo zaza reo ary respect ho an'ny STEM for Good Madagascar niady ho an'ireo zaza reo hoe sahirana ny firenenay mandalo crise, mandalo problème politique, mbola sahirana ka mba azonareo raisina tanana ve ny fampiatranona ny hébergement sy ny sakafo dia nanaika zareo. Isaorana an'Andriamanitra zany ary isaorana ny STEM for Good Madagascar miady ho an'ireo zaza reo. Dia tena hoetohan'ny zareo zany maximum vu ny situation de Madagascar. Dia nanaika zareo hiatoka ny hébergement, hiatoka ny sakafo, ny transport local ao Inde, zany hoe rehefa monsieur déplacé ao Inde zany satria tsy maintsy monsieur déplacé reo zaza reo, fa ny billet d'avion ozy izy tsy miatoka ry zareo. Io no itodiako aminao Andriamatoa ministre ny fikarohana scientifique sy ny fampianarana ambony. Mitodika aminao koa Andriamatoa ministre ny jeunesse et sport, reharehantsika malagasy reo zaza reo. Efa niady mafy ireto STEM for Good Madagascar reto mba tsy avesatra loatra le izy. Miresaka tamiko moa zareo hoe ina anao ataonay pasteur andao tsika hanao cagnotte do zany. Non, ny cagnotte efa manahirana am'izao fotoana zao ty le cagnotte ty. Mialatsiny tsy hoe manona anaran'olona voaingana teo tsika misy an'le affaire Dylan sy valide lasa nandoto rano be le izy na de zavatra tsara ary le izy. Dia mifampiahiaho ny olona am'izao fotoana zao tsy haitsony hoe mamoriporina projet ny ambadika any mba hanangonana vola surtout en période de crise sy instabilité ohatr'izao dia fomba fiadin'ny olona arnaqueur na ny pisoloky ny mamorona zavatra mba afahana manangona vola surtout milalao ny émotion ny olona. Za moa tsy hanafina anareo fa nary zareo ary dia za nanadiady hoe non zay hoe tsy afaka miteny zavatra tsy maripototra ary tsy faharoa ny cause nationale no ijoroanay. Zay tsy influenceur na mpanao publicité
fa zay zavatra mahakasika ny souveraineté nationale ary zahay dia sarotiny amin'ny souveraineté nationale dia mifonso zahay ka ireto miaro ny souveraineté ny Madagasikara dia andao ary de nisosokevitro meko an'zareo de hoe nareo nga oatsy efa niresaka tamin'ny ministère pia sy ozy izy efa nazo rendez-vous zay ka araky ny teny de hoe rapitso no manana fotoana aminao reo zaza reo andriamatoa ministra ataoko hoe zaza satria pia tanora rapitso arivo izay ny ora mo mbola jereko fa tsy tadidiko tsara fa au courant ianao raha mahainao anty ary mangataka ho anareo mba hanao partage maximum mba ho tonga ny ministra ity fangatahako ity fangatahana anao ataoko manampy an'ireto ankizy reto mba raiso izy ireo ary mba ataovy ny moyen rehetra andehanan'ireo zaza reo mila atmosfera vaovao ny malagasy tellement sika sepotra atao anatina korotana fifampiahiahina fifanenjehana on a besoin d'oxygène ary reto zaza reto oxygène ao atsika hanome ny fierté nationale donc miady plaidoyer ho an'ireto zaza reto zay tsy anao zay tsy anao neny nanao cagnotte any zareo fa mampome sady mampalahelo vo 6 € nitako amin'ny soratra ao nanao anina zareo za miteny hoe non aloha za nentana eto amin'ny live satria nareo iaona ministra anjara ny fanjakana ny mandray tanana an'izany miteny moa nareo amin'ny fanjakana hoe tsy manambola za mino fa manambola nareo ho an'ny zanaka malagasy tena mino an'izany aho zavatra afarytsika manambola ko maika ve reto zaza reto eto no ahitana eo hoe priorité ho anareo ve le jeunesse malgasy ary azatiny fa tanora ny tolona teo donc tsy mangataka faveur mba meo moto zay meo scooter zay meo t-shirt zay non handeha hiaro ny voninahitry ny firenena any Inde reto ankizy reto donc ce sont nos ambassadeurs qui dit ambassadeur aux frais de l'État n'est-ce pas déjà zany io le hoe efa niady ny système for good Madagascar isorina zareo zany fa aizany anjaranareo fanjakana ka dia mba raisy reo tanora reo le système for good Madagascar moa zany no mpikarakara satria zareo no mandray tanana andreo izy reo de mba raiso tompoko ary mba eno ny fangatahany ataovy zay azo atao rehetrarehetra anaovanareo antso ny sisa anapina an'ireto ankizy reto zay zany billet d'avion no ilain'izy ireo ka mba tsy ohatran'le affaire teo aloha misy resaka couac de zahay tsy zampahary personnellement de tsy miditra amin'ny resaka cagnotte sy ny sisa fa ity affaire mpanjakana de tokony anjaran'ny ministère mitady zany ekena hoe mety tsy tao anatin'ny teti-bolanareo angambany fa za mino fa afaka mijery divers quelque part nareo mba sacrifier kely aloha ny goûter anareo mba sacrifier kely aloha ny indemnité BDB nareo raha tena tiany zanaka malagasy anareo vous pouvez faire des gymnastiques budgétaires pour nos enfants je pense il faut gérer le pays en bon père de famille bon père de famille rehefa misy imprévu au tokantrano ka rehefa ny zanaka de priorité mandefitra daholo hoe andeha anao vacances ary andeha anao vendredi magnifique ary andeha anao zao ria priorité de priorité ny zanaka ka dia miangavy re tompoko amin'ny anaran'ny gardien de la révolution zahay eto miangavy an'ireo mba raiso reo zaza reo miaraka amin'ny système for good Madagascar amin'izay fionanareo rapitso tolakandro izay raha tsy diso zay nanaovako an'ity live ty androany koa miangavy anareo internaute rehetrarehetra hoe mba partage au maximum tsy fanao tsika eto ny manao an'izany satria tsy de tianay le manao an'ireny hoe partage fa rehefa cause nationale ohatran'ny tony de tsy tokony anao like fotsiny tsika nanao j'adore fotsiny fa ny contribution tsika de hoe andao atao zay atongavan'ity anso ity any pototsofin'ny ministre zay angatahana fiaonana rapitso le fiaonana donc mila tonga any amin'ny androany zany ty vidéo ty nino fa ifanandray fanapakevitra izy fa io moa tsara le hoe ifanomezan-tanana ny zavatra rehetra tsara marihana fa vesatra ho an'le système for good Madagascar izy fa sarotra ho anay izy ireo ny tsy ezaka tsy hanampy an'ireo zaza ireo satria ny établissement ny vian'ireo ankizy ireo tsara fantatrareo dia ny ENI
école nationale de l'informatique any Fianaratsoa sy ny faculté des sciences any Fianaratsoa. Fantatrareo ny budget nyreny toerana reny tsy manana moyen am'izany ny pour l'instant l'université ka de miara-mientana zany tsika ndao tsika zao ny ilavanatsika hoe andao no cause nationale hanao zay maximum andehanan'ireo zaza reo. Nanao kanoty zahay fa tsy mety nanao kanoty zareo moa zany le système for good Madagascar de za moa nampahery azy zareo ny tena zareo c'est pas intéressant ny kanoty satria be loatra ny arnaque be loatra ny fitaka de ny olona oa tsy fisô tsony amin'ny resaka kanoty parce que déjà vao misy an'iny affaire ralisy iny fa nanay tonga de ny potony mihitsy no aleanay hoe miohiry fanjakana ataovy zay zo atao. Zay zany le izy fa dia misaotra anao monsieur le ministre manatena ny valiteny mahafapo aminao zay tsy hoe volanao any aposinao no angatanay sanatria tsy anao ohatra amin'ny fitondrana teo aloha tsika hoe zaho ministre de hiatoka non azo azavaina tsara zany hoe volam-panjakana satria ambassadeur atsika ireo tanora reo. Zay zany ny nano mangataka koa ny ministre na affaires étrangères mba anome andro ho an'ny système for good Madagascar mba raisiko zareo satria araky ny teny zareo amiko hoe dia nangataka zareo any fa tsy mbola nanome tety andro ianao ka de miangavy anao maramatoa ministre mba raiso reto ankizy reto za mino fa betsaka am'ireo ambassade tsika Madagascar reo ny vonona ambassade ny Frantsa, Russe, Inde, ambassade Chine moyen misy fa volonté nationale zay nazaiko hoe ny zavatra ohatrany tony amiko ny tokony azakazana ary zay mahatonga anay miditra tsehatra satria mapakatra ambony ny niveau ny mpianatra mpikaroka satria zany ilainy Madagascar raha tianao refondation tsika nous avons besoin des intellectuels mpianatra mahay afaka hifaninana am'sehatra resam-pirenena ka dia occasion ty zany ty fifaninanana robotika ity any Inde ho avokako eo amin'ny page eo rehefa aveo ny lettre d'invitation fa tena sauvernareo fa hoe zavatra foronina izy ity avy amin'ilay Techfest technologie zay nandefa ny invitation hoe voarainareo ao anatin'le compétition ary nekena ny fangatahanareo ny amin'ny hiatoana ny sakafo ny hébergement sy ny transport local ngeza be zany akasitrahantsika ny système for good Madagascar fa ny billet sisa no mba ilana amintsika ao amin'ny fanjakana. Makasitraka tompoko dia samy ary manao partage araka izay azo atao samy hita iny Andriamanitra.